Faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka matodakasy ny tenako androany isika dia ndao arahana fampitinam-baovao izay matetika fataontsika atao amin'ny vidéo no atao atagasy ka ireto manaraka reto no fitim-baovao izay ho vitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity. Madagasikara Oil tsy miroro hamokatra solika mavesatra 1,280,000 litatra isam-bolana. Honty Razafindratsimo izao ny fotoana andraisako ny andraikitra eto amin'ny firenena. Olan'ny randro ao Antananarivo ao tonga soa ao amin'ny tanàna ny Arivony Bidon Jaune. Asa-panjakana maro ireo tanora Teopolis. Kolektifan'ny Malagasy mila fampandrosoana mipaka any ambilanitsika isika. Université-panjakana tokony ho foanana sa mila hampitomboina ny vatsim-pianarana. Jean-Éric Rakotoarso mandefa hafatra kely hanambohana ny herinandro ny filohana CC teo aloha. Tsy hilefitra ny firaisankina raha misy kajikajy maloto. Boribory tany fahefatra tsy manaiky ilay fanesorana tsira-dalàna ireo sefokotany. Fanondranana antsokosoko, trafikana biby izay hokasaina ahondrana antsokosoko hanivelany any tratehaka tao ivato. Ho an'ny kontinanta Afrika, voalohany amin'ny tsy fahampian-tsakafo i Madagasikara. Ireo no fitinina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasitsika rehetra hanaraka izy ity hatramin'ny farany. Azadiny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba fana mandravina reny hevitra rehetra afatsika vidéo manaraka eo. Tsaroviny milike ny vidéo antsika ary azadiny torokizany trany miabony amin'ny chaîne antsika mba fanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy Madagasikara toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndawary. Madagasikara Oil tsy miroro hamokatra solika mavesatra 1,280,000 litatra isam-bolana. Hiroso amin'ny dingana voalohany famokarana solika mavesatra 8 baril na 1,280,000 litra isam-bolana. Izany hoe iray baril dia mitotaly 60 litatra. Ny Madagasikara Oil ao Tsimiroro district Mainty Rano no hamokatra izany. Tombanana ho ray 5 miliara baril ny tahirin-tsolika mavesatra ao Tsimiroro. Nekeny fitsarana any Bermidy ny fametrahan-drafitra arabola an'ity orinasa ity ary vonina hanohana azy arabola hatramin'ny 500 tapitrisa dolara ny banky anglisy sy amerikanina maro hoentina hitrandraka ny solika amin'ny izany dingana voalohany izany. Tsara ho marihina fa efa tamin'ny taona 2014 no nanao fanandramana mba ahafahana mamatsy solika mavesatra ny jirama ny Madagasikara Oil saingy tsy nety tody hatramin'ny farany ny tetikasa noho ny olana maro samihafa. Midika izany fa azo lazaina vaovao tsara ho an'ny Madagasikara sy ho an'ny Malagasy ity fitsanganany orinasa Madagasikara Oil ity mba hialana amin'ny olana tsy fampiany solika sy ny maro hafa. Honty Razafindratsimo izao no fotoana andraisako ny andraikitra ho amin'ny firenena. Olona tsotra aho no niditra tao anatin'ny zavakanto na halalany maro ahy. Ankehitriny tsapako fa izao ny fotoana andraisako ny andraikitra eto amin'ny firenena. Hitondra ny hetahetatanareo vahoaka ny ankazobe eo anivony mpanatanteraka aho ny fandraisana andraikitra avy amintsika tsirairay avy no hanova zavatra maro ka andao ifanometanana ho hihatrany Honty Razafindratsimo izay kandida solombavam-bahoaka ao ankazobe ao. Olan'ny randro ho any Antananarivo vahaolana vonjy tavan-drano aloha no misy hatreto. Ambony ny tarehy marika 70 metatra kiba na 70 tapitrisa litatra isan-taona ny hadiriny tsy fahampin-drano ho any Antananarivo renivohitra sy ny manodidina. Lasibatry ny olana amin'ny famatsian-drano ny 800 ny faritra Antananarivo fokotany misa 430 tena voamafy. Vahaolana ampiharina hatreto aloha fanetsehana camion citerne misa 3 hamatsy ireo borna misa 70 fametrahana hydrophone mampiakatra rano eny ambaniala sy ilafy. Fanoloana sy fanadiovana ireo fantsona. Fanoloana sy fanampiana ny fitaovana ho an'ireo toeram-pidiovan'ny rano na unité de traitement containerisé. Ka io no mahatonga ny tsirairay maneho hevitra amin'ilay hoe tonga soa amin'ny tanàna ny Arivony Bidon Jaune ho ireo izay tsy faly manoloana ity tsy fampin-drano ity. Tatoato zay tsapa fa ny hamafy ny hetsika izay nataon'ireo mpianatra eny amin'ny université n'Ankatso sy ny maro hafa eny. Noho ny fitakina maro isan-karazany no antony mahatonga an'izany hetsika izay ataon'izy ireo izany. Ka eo indrindra no mahatonga ny fifandirana eo mpitandro ny filaminana amin'ireo mpianatra eny amin'ny université eo. Tsy vitanteny Ankatso ihany izany fa hatreny amin'ny université ny Vodivorona. Izany hoe azo lazaina fa
université mpanjakana mihitsy no mitena misedra olana amin'izao fotoana izao. Ka io no mahatonga ireo olom-pirenena maneho ny heviny manao hoe tokony ho fonana sa mila hampitomboina ny vatsim-pianarana. Inona ireo fanatsarana tokony hatao hamahana ny olana izay nitety vanim-potoana maromaro izay hoy ireo hatrany. Asa-panjakana maro ireo tanora no teo polisy. Miisa 170 ireo mpiadina nahafeno ny fepetra ka afaka niatrika ny fanadinana fifaninanana hidirana ho polisy pirenena tamin'ity taom-pikarohana 13 ity izay hita manerana nosy ny farany herinandro teo. Ny 900 amin'ireo no horaisina ho mpianatra polisy manerana ny nosy raha afaka fanadinana soamantsara ka misy ny ho lasa commissaire, officier, inspecteur ary agent de police. Miara-miasa ankaiky amin'ny bianco ny polisy pirenena mba ho fisorohana ny hosoka sy kolikoly mandritra n'izany fanadinana izany. Kolektifany malagasy mila fampandrosoana mipaika any ambilanintsika isika ho izy ireo hatrany. Tsapa sy hita hatreto fa tena mangety hita fandrosoana mihitsy sy fampandrosoana ireo kolektifany malagasy izay taritiny ireo kandida izay hitantsika faramparany teo. Ka izany no mahatonga azy ireo no miara-misalahy ary manentana ny tsirairay amin'ny ilay fampandrosoana maharitra tian'izy ireo hapetraka sy ajoro eto amin'ny tany sy ny firenena. Jean-Éric Rakotarsou mandefa hafatra kely hanombohana ny herinandro izay mpampianatra lalàna sady filohan'ny SSC teo aloha. Hoy hatrany ny hafany manaova ny soa, manaova ny tsara, manaova ny marina hatrany. Izany dia midika fa tena mangetaheta fahamarinana ity filohan'ny SSC teo aloha ity raha mandinika sy mamakafaka izay fanehoan-keviny izay. Vovonan'ny firaisankina tsy hilefitra ny firaisankina raha misy ny kajikajy maloto. 2 andro mialohan'ny fanombohan'ny fampelezan-kevitra nanamafy ny fitakina fifidianana madio sy tena demokratika ny vovonan'ny firaisankina ary tsy hilefitra amin'ny kajy maloto. Takin'izy ireo ny fahafahan'ny kandida rehetra haneho ny heviny sy handresy lahatra malalaka. Fitovian-jo ny kandida ny fandraisana fepetra sy fanasaziana ireo rehetra izay mandika ny lalàna. Miantso ny fitondram-panjakana hampitsahatra ny fampiasana ny fahefam-panjakana sy ny fitaovam-panjakana ary ny mpiasa-panjakana anohana kandida. Miantso ny CENI sy ny HCC tsy hitanila sy hanasazy ihany koa. Kontinanta Afrika voalohany amin'ny tsy fampitsakafo i Madagasikara. Firenena manana taha ambony dia ambony amin'ny trangany tsy fampitsakafo aty Afrika i Madagasikara teo anelanelany taona 24 ka hatramin'ny 24 araky ny fanamafisana sampandraharahan'ny firenena mikambana momba ny fanajarin-tsakafo sy ny fambolena na ny FAO. 7.3% POI na taux de prévalence de la sous-alimentation ny taona 13 kanefa tafakatra 1.20 isanjato izany ny taona 24 ka hatramin'ny 24. Madagasikara no nanana taha ambony indrindra tamin'io POI io taty Afrika eo amin'ny resaka ny fanjarian-tsakafo maneran-tany sy regionaly araky ny antotanisa no tanteriny FAO hatrany. Ary ny farany fanondranana antsokosoko ireo biby izay biby any Madagasikara moa izany no kasaina ahondrana any ampitan-dranomasina any. Zanaka tanalahy na tarondro, sokatra, bibilava maro saika ahondrana antsokosoko tratra teo amin'ny faditseranana tao ivaty tao tamin'ny androny 9 Mey 2024. No entina niaraka tamin'ny sary sikotra izy ireo mba tsy ho araka saingy izaotra tiaka izao. Loharanom-baovao nahafantarana fa saika hoentina any Graiky izy reto kanefa izao sarina izao. Mitohy ny fanadihadiana araka izany mahakasika anireto fanondranana antsokosoko ireto biby arovana ho an'ny Madagasikara ireto. Izay sera tomboky lasy tomboky vavy ny manaraka ity vidéo antsika ity. Misaotra rehetra nanaraka hatramin'ny farany ity vidéo ity. Manasantsika anao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba afahana mandravona ireny hevitra rehetra ireny novatsika vidéo manaraka eo. Aza adino ny milaiky ny vidéo antsika ary tsaroviny miabony amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tahapaka ny vidéo zay lefa any amin'ny sesy tonga tao tagasy. Tomboky lasy tomboky vavy mangasitraka dia marary soa.